Faly manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ny tenako eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resahantsika anio dia ny momba ny aretina diabeta izay arety mandondra tokoa io satria dia mahafaty olona maro eran'izao tontolo izao, ka izay no antony tokony hisoroana azy ary ampahafantarana ny olona ny aretina ary ny fitaran'ny aretina na ny ataontsika hoe complication. Inona moa ny atao hoe diabeta? Ny diabeta dia aretina avy amin'ny tsy fahaizan'ny taova ao amin'ny olombelona iray zany mampiasa ny siramamy araky ny tokony ho izy. Izany hoe raha tokony ho izy ny siramamy dia tokony miasa any amin'ny ataontsika hoe osatra na muskla, kanefa ho an'ny olona voan'ny diabeta zany dia mijanona ao anatin'ny lalan-drà zany ny sucre na ny glucose, ny siramamy, ary manimba taova maro dia maro ao amin'ny tenan'ny olombelona raha ohatra ka tsy voasoroka diany mialoha na hoe maîtriser alohaloha zany ny aretina. Ahoana moa ny fomba fiasan'izany aretina izany? Voalohany indrindra aloha dia misy ny taova ataontsika hoe pancréas na sarakaty izay ao amin'ny taova fandevonan-kanina ny olombelona iray. Io pancréas na sarakaty io zany no mamokatra ny atao hoe hormone insuline, ka io insuline io zany no karazana lakile mampiditra ny glucose na ny siramamy ao anatin'ny lalan-drà mba hiditra any amin'ny muskla na ny osatra zany hanao ny asany araky ny tokony ho izy. Kanefa raha ohatra zany ka tsy misy zany ny famokaran'ny pancréas na ny sarakaty an'io insuline io, na hoe kelikely ny hormone alefany, dia miteraka ny fijanonan'ny siramamy na ny glucose ao anatin'ny lalan-drà zany ka manimba ny taova maro ao amin'ny tenan'ny olombelona. Indraindray koa nefa mety mamokatra ny insuline araky ny tokony ho izy ny sarakaty, saingy ny taovan'ny olombelona iray zany no tsy mandray an'ilay insuline, zany hoe ao amin'ilay lalan-drà zany ohatra hoe tsetsin'ny tavy ohatra ny lalan-drà dia tsy afaka mandray zany ny insuline zany ny taova ao anatin'ny rà zany, dia tsy afaka manao ny asany zany ny insuline, dia mijanona ao anatin'ny lalan-drà ny siramamy ary manimba ny taova ao amin'ny tenantsika olombelona. Ka izay zavatra izay zany no soroana. Misy karazany firy ny diabeta? Misy karazany roa ny diabeta, dia ny diabeta type 1 karazany voalohany zany na ny atao hoe diabeta mahia. Io dia miankina tanteraka amin'ny fampidirana insuline zany ao amin'ny tenan'ny olombelona zany ny fanasitranana an'io diabeta type 1 io, ary olona mbola tanora no matetika voan'ilay izy. Ny tena fitrangany dia te hisotro rano matetika ary mipihipihy matetika ilay olona, indrindrandrindra amin'ny alina. Mihinan-kanina betsaka nefa tsy mety matavy ary te hatory lalandava indrindrandrindra rehefa avy misakafo, ary reradava ary somary kizintinjitin'izay ny olona voan'ny diabeta type 1, ka
matetika eo amin'ny zaza na ny tanora zany no mitranga io aretina io, ka isika ray aman-dreny zany rehefa mahita an'izay karazana fitrangana aretina izay zany dia tokony anatina tobim-pahasalamana. Misy zany ny diabète type 2 na ny andiany faharoa dia ireo ny atao hoe diabeta matavy, zany hoe matavy ilay olona, ary ny tena zava-doza amin'ny diabète type 2 dia mety misoko mangina ary mety hoe tsy mahafantatra mihitsy zany tsisy fitrangana aretina mihitsy nefa ny siramamy misoko mangina ao anatin'ny tenan'ny olona, ary rehefa miteraka faharavana goavana be amin'ny tenan'ny olona iray vao fantatra hoe ay voan'ny diabeta ny olona iray. Ny fahafantarana an'io zany raha ohatra ka miseho aty ivelany zany ny diabète type 2 dia matavy ilay olona, indrindrandrindra eto amin'ny kibony koa zany dia eo no miandrona ny hataviazana, dia misotro rano betsaka ary mipipi betsaka koa zany ny olona voan'ny diabète type 2, ary tea-toro lava matetika rehefa avy misakafo, ary reradava, ary miovaova ny ataontsika hoe humeur, ataony fitenenana hoe soupe au lait indraindray ohatrany falifaly lava, indraindray rehefa avy eo ohatrany miova indray ny endriny, ohatrany malahelo, misy trangana aretina, fomba fisehony humeur ohatr'izay zany amin'ny olona voan'ny diabète type 2. Misy koa zany ny diabète izay atao hoe diabète gestationnel na diabète de grossesse, izay mandritry ny voaka zany no mitranga ilay diabeta, ary rehefa miteraka soamatsara ilay olona dia manjavona ny diabeta, tsy hita intsony, kanefa tandremo fa ny olona voan'ny diabète de grossesse dia mety miverina io diabeta io rehefa ampolo taonany maro miakatra ny taona, ka izay no tokony tandremana zany. Ny diabète type 2 moa dia tsy voatery hanao insuline no tsaboina amin'ny insuline ilay olona, fa ny fitandremana ara-pahasalamana sy ny ara-tsakafo, ny fanaovana fanatanjahantena, ireo zany no fomba fitsaboana ny diabète type 2. Ary ny dokotera no mahita hoe rehefa miakatrakatra zany ny glycémie na ny tany siramamy ao anatin'ny rany ilay olona zany dia eo ny dokotera no mahita hoe omeny comprimé satria ny olona iray zany entina mandrindra ny siramamy ao anatin'ny rà. Ny diabeta zany dia efa mirongatra dia mirongatra, ary indrindrandrindra moa zany aty Canada, raha ny tany olona voan'ny diabeta dia 7,2% en 2016, ny tany olona ataontsika hoe manana surpoids na hoe manana hataviazana zany dia eo amin'ny 67,7%. Ny tena matavy, tena hoe matavy be zany dia eo amin'ny 30%, ary ny olona izay tsy manao fanatanjahantena zany dia eo amin'ny 25,9%. Izany rehetrarehetra izany dia entina hanaovana ny fikarohana ny tany ataontsika hoe aretina na diabeta eo amin'ny population anankiray amin'ny tany iray. Hoentina zany hisorohana amin'ny fotoana diany mialoha, izany hoe tsy miandry ny andravarava ny tao ao anatinao zany ny diabeta, fa mila sorohana diany mialoha.
Inona moa zany ny tena iza zany ny olona tena hoe misy riska zany amin'io atao hoe diabeta io. Ny tena riska zany dia ny olona voalohany indrindra moa zany ny lehilahy betsaka kokoa noho ny vehivavy mivoan'ny diabeta, ary ny olona efa miakatrakatra ny taona zany, efa miakatrakatra ny taona dia misy koa zany ny riska ny diabeta. Ny olona matavy indrindra indrindra ny olona matavy eto amin'ny kibo zany ireo koa zany dia misy riska be dia be koa zany ny avoan'ny diabeta azy. Ny tsy fitandremana ny fisakafoanana, raha ohatra mihinana zavatra mamy be loatra, zavatra matavy be loatra, ireo zany dia mety ao anatin'ny riska daholo. Eo koa ny manaranaka na ny heredité, zany hoe efa aretina ao amin'ny fianakaviana zany ilay diabeta. Raha ohatra koa zany miteraka zaza ngeza be, ohatra hoe mihoatra ny 4 kilao zany tamin'ny fahaterahana, dia misy riska koa zany ny vehivavy izay niteraka zaza ngeza be zany tamin'ny efa niteraka. Misy koa zany ny karazana olona zany ohatra zao ny mainty hoditra, ny aziatika, ny sinoa, ny karana, ny latino americaine, zany hoe ny olona mipetraka any atsimon'ny Amerika, ny indienne d'Amerika zany, ireo zany dia olona ataontsika hoe ao anatin'ny riska ny voan'ny diabeta. Ary misy koa ny fari-pahaizana koa zany ny ataontsika hoe ny capacité de comprendre zany hoe ny fahaizan'ny olona anankiray zany maka ny fahalalana momba ny atao hoe diabeta, satria raha ohatra tsy tena azony tsara zany ilay aretina dia mazava ho azy fa tsy andehanatona dokotera izy ary tsy hanana koa zany ny faharisiana andeha hanaraka ny fitsaboana araky ny tokony ho izy zany. Ny inona moa zany no tena fitiliana hoe ahafahana milaza fa tena voan'ny diabeta zany ny olona iray. Eo ny fambara izay efa nambarako teo, fa ny tena hoe mahatonga ny hoe sura zany ny olona iray fa voan'ny diabeta dia ny fanantonana dokotera ary ny fitiliana ny rà zany, na ny analizy any amin'ny laboratoara izay jerevana ny glycémie na ny tahan'ny siramamy ao amin'ny olona iray. Raha ohatra zany ka ny ohatra hoe ny tahan'ny siramamy miakatra ny 7 millimol par litre dia efa azo lazaina fa diabetika ilay olona. Raha ohatra ka hoe ny fitiliana zany atao tsy misakafo ilay olona. Misy koa zany ny hoe hémoglobine glyquée, raha ohatra ka miakatra ny 6,5% ny hémoglobine glyquée dia efa ao anatin'ny atao hoe diabetika ilay olona. Raha misy koa zany ny fitiliana ny hyperglycémie orale provoquée, raha ohatra ka miakatra ny 11 millimol par litre dia efa ao anatin'ny atao hoe diabetika ilay olona. Inona moa no antony anaovana ireo fitiliana rehetra rehetra ireo? Ny antony dia indraindray zany misy ny atao hoe diabète caché zany hoe ny tahan'ny siramamy zany ny glycémie
rehefa nalaina dia normal. Kanefa eo no mipetraka ny olana. Indraindray normal ny glycémie ny olona iray, kanefa izy tafiditra ao anatin'ilay atao hoe population à risque zany. Dia ny olona misy risque ny diabeta izay tanisaiko teo aloha dia tokony ho mailomailo ihany. Izany hoe tokony hanao an'ilay fitiliana atao hoe pré-diabète. Izany hoe raha ohatra ianao zany ka efa mahamaina fa tafiditra ao anatin'ilay olona ny tanisaiko teo hoe misy risque ana diabeta, dia afaka mangataka ampanajana amin'ny dokotera zany hoe zao ve mba afaka hanao ny test pré-diabète. Dia ireo zany tafiditra anatin'izany zany ny glycémie izay alaina rehefa noana raha ohatra ka anelanelan'ny 6 sy ny 6,9 millimol par litre zany ny glycémie à jeun na hoe ny glycémie rehefa tsy misakafo zany ianao dia efa azo lazaina zany ianao fa ao anatin'ny ataontsika hoe groupe à risque, misy ny atao pré-diabète zany. Raha ohatra koa zany ny globine glyquée ao anatin'ny 6 sy 6,4% dia efa ao anatiny koa ianao zany ny pré-diabète. Ny HGPO dia raha ohatra ka 7,8 sy 11 millimol par litre zany ao anatin'izay zany dia efa misy ny atao hoe intolérance au glucose, zany hoe efa tsy mahazaka siramamy ianao zany ka efa tokony hitandrina. Ny HGPO moa zany dia karazana fitiliana omena siramamy betsaka ilay olona zany, omena ampihinana siramamy dia tiliana amin'izay zany rehefa avy eo ny tahan'ny siramamy ao aminy dia raha ohatra ka olona efa misy an'ilay atao hoe prédisposition na pré-diabète zany dia hita fa misy miakatra zany ny tahan'ny siramamy na ny glycémie ao aminy. Ka tsy atao amenatra na ampiambahamba zany no mba mangataka ireo test ireo zany amin'ny dokotera mba ahafahanao misoloka dia mialoha ny aretina tsy handrava ny taova ao aminao. Inona moa zany ireo karazana hoe complication na ny fitaran'ny aretina diabeta. Eo indrindra zany tsika no mila hafatra faritra tsara fa ny complication dia tsy maintsy misy na ho ela na ho haingana, fa ny tanjona dia ny hoe mba efa tratrantitra zany ianao vao mba mitranga io fitaran'ny aretina io, zany hoe mba efa any amin'ny 20 taona 70 taona any zany ianao vao mba hoe mba mitranga. Zay zany ny tanjona, fa tsy hoe aty amin'ny 70 taona 50 taona aty zany ny olona iray dia efa hoe mampalahelo fa maty ny diabeta na hoe mitondra takaitra noho ny diabeta. Ny antony dia ny tsy fahaizana ny feh an'ilay diabeta araky ny tokony ho izy. Izay no mahatonga ny fitrangany aty amin'ny taona mbola aty ambany zany. Inona sy inona daholo moa zany ny hoe fitaran'ny aretina na ny complication dia misy ny aretin'ny vo na ny rein zany, misy ny insuffisance rénale, misy koa zany ny fahavoazan'ny maso, mety miteraka hajambana mihitsy zany ny diabeta satria ny lalan-drà ao amin'ny maso zany no vo, ary misy koa ny lefak'osatra, ny aretin'ny osatra ohatra hoe manindrotsindrona ny ohatra hoe ny tanan'ilay olona, ny any amin'ny
hoditra zany misy zavatra ohatrany manindrotsindrona. Iny zany dia efa tokony fambara, efa ho fantatry ny olona anankiray koa zany. Misy koa zany ny hoe tsy maheno ny mangatsiaka na ny mafana izay apetaka amin'ny hoditra zany, mety miteraka hatrany amin'ny fahalemena ny diabeta, ny fitaran'ny diabeta. Misy koa zany ny fitarany, zany hoe fiakaran'ny tosi-drà, ny fahatsetse-man'ny lalan-drà izay mety miteraka ny atao hoe tapaka lalan-drà na ny accident vasculaire cérébral zany. Mety miteraka koa zany ny infection urinaire, zany hoe manaitaina rehefa mipipi dia misy microbe any amin'ny pipi, misy microbe koa zany any amin'ny taovam-pananahana. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny moa zany dia vokatry ny faiblesse de l'immunité na ny hoe fidinan'ny ataontsika fiarovana, ny hery fiarovana ao amin'ny tenan'ny olombelona, satria ny diabeta dia mampihena ny hery fiarovana, ka rehefa mirokatra ny microbe zany dia tsy resin'ny hery fiarovana ao amin'ny tenan'ny olombelona intsony, dia izay no mahatonga ny aretina mirongatra zany ny microbe. Inona zany no vahaolana izay atolotro mikasika ny olona iray avoan'ny diabeta? Ny ato amin'ny Jeanne Forest Santé, ato amin'ny klinikako dia manolotra ny vahaolana ataontsika hoe 4A. Amin'ny teny frantsay ny 4A dia voalohany ny apprentissage, faharoa activité physique, ny fahatelo alimentation saine et équilibrée, ary ny fahaefatra dia ny adaptation et acceptation de la maladie. Zava-dehibe ireo 4A ireo izay adikako amin'ny teny gasy. Ny apprentissage dia mila zany ny olona iray zany mahafantatra ny aretiny ary mba mandalina ny aretiny na amin'ny alalan'ny boky na ny internet, ary mihaino tsara ny zavatra tenenin'ny dokotera na ny mpiasan'ny fahasalamana izay manazava aminao zany ny momba ny aretinao. Zava-dehibe io satria raha ohatra ka tsy azonao tsara ilay aretina, ny vokatr'izay dia tsy andehanao ny fitsaboana ara-dalàna araky ny tokony ho izy ianao, satria tsy azonao ilay aretina. Izay no zava-doza. Ny activité physique moa zany dia ny fanetseham-batana izay tena ilaina dia ilaina tokoa zany amin'ny olona voan'ny diabeta, satria ny fanetseham-batana zany dia manampy amin'ny fikorianan'ny rà ary manampy betsaka amin'ny fiasan'ny insuline mba hanao ny asany araky ny tokony ho izy, mba hampiditra ny siramamy any anatin'ny muscle zany ny insuline, fa tsy hoe hijanona fotsiny ao amin'ny rà hanimba ny taova ao aminao zany ny siramamy na ny glucose. Ny fanetseham-batana koa zany dia manampy betsaka koa amin'ny ataontsika hoe fanahiazam-batana, izay mampihena ny cholestérol ao anatin'ny rà. Ny cholestérol moa dia fantatritsika fa manimba ny lalan-drà ary mety miteraka hatrany amin'ny fahatsetse-man'ny lalan-drà ary miteraka hatramin'ny fahatapahan'ny lalan-drà. Ny alimentation saine et équilibrée, zany hoe ny sakafo ara-pahasalamana zany dia tena ilaina dia ilaina tokoa ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma anamaitso, hozy ny fitenenantsika. Ary
tokony ialana zany ny zavatra mety manimba ny fahasalamanao toy ny siramamy be loatra, toy ny sakafo be menaka be loatra na mavesatra be loatra zany. Ny adaptation et acceptation de la maladie, io zany dia miteraka zava-doza raha ohatra ka ilay olona zany tsy mety miaiky fa marary izy ary mila fitsaboana ary mila ny fanampiana ny olona manodidina azy sy ny mpitsabo. Raha ohatra izy zany misy antony maro no mety mahatonga an'izay toe-javatra izay tena mampalahelo tokoa, satria raha ohatra ilay olona zany tsy manaiky fa marary izy dia mazava ho azy fa tsy andeha irona any amin'ny fitsaboana izy zany, kanefa ny aretina dia miombo ary miteraka hatrany amin'ny fandravana ny taova rehetra ao amin'ny tenan'ny olombelona iray dia rehefa tsisy n'inona azo atao intsony dia ny fahafatesana no sisa miandry. Ka ireo solution à 4A reo zany dia atolotro ny olona rehetra izay ataontsika hoe manana aretina mitaiza angamba zany, satria io aretina mitaiza io mantsy zany dia ataontsika malagasy hoe mamizambizana. Aretina mamizambizana indraindray zany tsy tena atao hoe aretina, tsy tena atao hoe fantatra hoe aretina fa ohatra androany ianao tsy metimety rapitso, rafakapitso, afaka ray volana mandritry ny taona maro tsy metimety, tokony hieritreritra ihany ianao, tokony andeha hijery mpitsabo hoe anontany hoe inona marina ny zavatra manjo ahy, fa satria izay ilay aretina mitaiza mamizambizana izay raha ohatra ka tsy sorohana dia mialoha dia izay hoe efa miteraka fahavoazana loza dia loza tsy azo atao n'inona intsony. Matetika vao izay vao fantatry ny olona hoe ay voan'ny diabeta rakoto na ay voan'ny aretina toy izao rabe manomboka, zany hoe ianao zany tokony mba miaino foana zany ny vatanao, ka aleo manontanytany foana any amin'ny dokotera toy izay miaritra ny aretina, satria matetika ireo tsy aretim-be ifampiantsoana fa aretina izay mandreraka mamizambizana ny olona amin'ny fiainany andavanandro. Ka ato amin'ny klinikako zany dia misy hoariko amin'ny trèfle à 4 feuilles zany ireo solution na vahaolana 4A ireo. Ny trèfle à 4 feuilles moa zany raha ny hoe finoana aty amin'ny Occident na amin'ny tany vaventy, ny trèfle à 4 feuilles dia porte bonheur. Dia hoariko amin'ireo zany ny hoe vahaolana atolotro ny olona izay marary voan'ny arety mitaiza, satria tena mijaly ireo olona ireo raha ohatra ka mijanona irery tsy mitady vahaolana, satria manembatsembana ny fiainany andavanandro ny aretina. Ary ny logo na ny famantarana ny klinika Jeanne Forêt Santé zany dia misy an'ity sary vorona kely ity izay misy eto amin'ny vavany, tonga eto amin'ny vavany zany ny trèfle à 4 feuilles, izany hoe ny trèfle amin'ny ravina efatra. Dia io zany no aparitako eran'izao tontolo izao ho an'ny olona rehetra izay marary, mba firarian-tsoa ho porte bonheur ho azy ireo.
raha manaraka tsaka ny sian-tavany izay zavatra lazaiko eto amin'ny fandaharana izany horizonte. Hoadiadintsika tsirairay zany ny momba ny vahaolana 4A. Voalohany indrindra zany inona no atao amin'ny hoe apprentissage na ny hoe fianarana ny momba ny aretinao. Izany akory tsy midika fa andeha hianatra dokotera ianao, hanao ny fianarana nataon'ny dokotera amin'ny taonany maro, tsy atompo, tsy ihany ny fipetraky ny tantara fa hoe mba ianao zany mba tokony hoe hanampy ny mpitsabo hitsabo ny tenanao, satria raha ohatra ka mba mandray andraikitra koa ianao zany mahafantatra koa ny momba ny tenanao sy ny aretinao dia moramora ho an'ny mpitsabo ny mitsabo anao sy manaraka ny fahasalamanao. Ary raha ohatra ka azonao tsara ny fandehan'ny aretinao dia hanaiky mora ianao ny fitsaboana atolotra anao. Fa ny zava-misy dia ny hoe raha ohatra ka tena tsy mahafantatra ilay olona ny aretiny, eo no miteraka ny ahiahy. Sao dia mba tsy mety zao fitsaboana ataon'ny dokotera zao, sao dia nataony an'izao, nataony an'izao, nataony an'izao. Fa raha ohatra ianao mba tena mahafantatra tsara hoe izao ny aretiko, azavaina aminao ianao koa mba mitady ataontsika hoe renseignement any amin'ny internet, amin'ny boky sy ny fandaharana ohatran'izao atolotra izao dia mba moramora aminao ny mandray ny fitsaboana izay atoro anao. Raha ohatra ny antsika eto Canada zany dia ny torohevitra omeko dia manatona an'ireny CLSC reny, ohatran'ny karazany dispensaire kely reny aty. Raha voan'ny diabeta ianao dia manatona ny Santé Diabète Québec. Izy manoro lalana anao amin'ny antsipiriany mihitsy ny zavatra tokony ataonao zany rehefa voan'ny diabeta ianao. Any Madagasikara dia misy ny association Amadia izay mikarakara ny diabetika koa, ary raha ny fahafantarako azy dia tonona ny fahafamividin'ny olona tsirairay ny Amadia. Tokony koa zany ianao tena mandinika akaiky ny momba ny aretinao, satria ny dokotera akory tsy hoe eo anilanao 420 ora sy 420 ora 24 heures sur 24 fa ianao no eo miaraka amin'ny aretinao, ka hianaro tsara ny fomba fampidirana insuline, ny torohevitra omeny, ny glycomètre dia tokony tsy hisaraka aminao rehefa diabetika ianao, satria ny glycomètre zany no fitiliana ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny ranao na ny glycémie, ary ity ihany no ahafahanao mahafantatra na niakatra na midina ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny tenanao. Tokony ho fantatrao koa zany ny manavaka ny hyperglycémie, fiakaran'ny siramamy ao anatin'ny rà, na ny hypoglycémie, ny fidinan'ny siramamy ao anatin'ny ranao, satria tsy mitovy ireo. Ny hyperglycémie na ny fiakaran'ny siramamy zany dia rehefa notany saiko tao ireo ny fitrangan'ny aretina zany dia ny ao anatin'izany ny hoe te-hatoro foana ny farerahan-dava sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa notany saiko teo aloha, ny hypoglycémie zany dia fitranga hafa indray io zany, izany hoe midina ny tahan'ny siramamy ao amin'ny olona iray, izany hoe ambany 4 millimol par litre zany.
ny fitrankany dia magofotra nona be ilay olona ary teratsemboka batrabatraka ny atsemboana ary fotsy atatra ary somary kizintinjitina izay. Matetika moa io zany io signe hypoglycémie io dia rehefa amin'iny amin'ny 1.2 alohan'ny sakafo iny zany no mitranga izay zavatra izay, ka tsaratsara kokoa zany mbe fa mitondra bonbon kely, misy zavatra misy siramamy kely, jus kely any anatin'ny poketra rehefa mandeha. Dia ny hypoglycémie koa zany mety mahasafotra an'ilay olona, ka tokony misy famantarana. Aty izao ohatra aty Canada dia misy ny bracelet ny diabétique, izany hoe raha ohatra safotra manao hypoglycémie zany ny olona iray dia raha ohatra ka misy olona mamonjy dia fantany fa voan'ny diabeta dia ampisotroany jus zany mba hampiakatra ny siramamy ao aminy. Any Madagasikara tsy fantatro ohatrany misy karta entin'ilay olona zany ahafantarana azy hoe diabetika. Dia ohatr'izay zany ny eo amin'ny ataontsika hoe apprentissage na ny fampahafantarana ny olona zany ny aretiny. Faharoa manarakaraka an'izay zany dia ny amin'ny activité physique na ny fanaovana fanatanjahantena. Io zany dia izay zavatra mahafinaritra an'ilay olona no tokony ataony, satria zavatra tokony ataony isan'andro. Ohatra ny mahafinaritra azy ny manao la marche, ny mandeha tongotra, dia iny zany